Kingam-panahy nampitondra ny lohateny hoe aleo milamina. Ny fandeferana dia mangina, avelao izy hivazavaza. Fandeferana no lehibe indrindra, ka hiaretana raha misy ny kotaba. Zaho aloha mahalefitra, satria mahazaka ny mandefitra, fa tsy tsara raha mifampifetrika. Aleo fotsiny mba raisina any aneritreritra. Alamina raha sendra mikorotana, nefa ezahina mba tsy handoto vintana. No sady arindra koa sy tomombana, sy toy ireo ravikazo izay mbola tsy mihintsana. Tsy hisy hakalagy zany eo, fa dia izy ireo ihany no ho valaka sy ho leo. Izaho mantsy tena mahavita tsy miteny, ho an'ireo mpilavanina miantefa aty amin'ny tena. Tsisy mahafantatra nefa ny tena ati-doha, fa ny filaminana ihany no tazan'izy ireo hatreto aloha. Na misy olana avy any aoriana na avy aty aloha, dia voatazoko hatrany ny tsy mikoropaka ka izahany avokoa. Ka aleo tsy asiana korotana, fa ratsy ihany raha toa anay toy no mba manozona. Fa mba ataontsika tandroka aro ny vozona, kaza miadiady fa manaova ny tsara sy atao adidy izay ho tanterahana sy ho fonosana. Mpanoratra izaho Patrick, na hoe Kinga.